Ya miarabantsika rehetra zay manaraka ny fahitalavitra MBS araka izao hitantsika zao dia aty amin'ny faritra Analanjorofo zany hoe eto Fenerivo Est no misy anay amin'izao fotoana izao. Lalana maro no lalovana ary ao anatin'izay indrindra no hitondrana aminao ny fanadihadiana rehetra makasika ity faritra Analanjorofo ity. Ary raha ohatra amin'ny farany ary ny fandaharantsika. Tahaka izao no lalana miazo any Fenerivo Antsinanana. Ity lalana ity izay nolazainy fitondram-panjakana fanamboarina ary nolazaina fa efa vita mihitsy aza. Raha atotaly ny lalana izay natao tip-top amin'ny beton tahaka izao dia mirefy 4 kilometatra fotsiny ihany. 100 kilometatra nefa no alaviran-dalana miazo ny tanànan'ny Fenerivo Antsinanana raha miala avy ao amin'ny renivohitry ny Betsimisaraka izany hoe ao Tomasina. Raha ny tarehimarika izay voaray. Mahagaga ireo mponina sy ny mpitatitra miazo ity renivohitry ny faritra Analanjorofo ity. Ny filazana izay niparitaka tao amin'ny tambazotra serasera Facebook fa vita tanteraka ity lalam-pirenena fahadimy ity. Raha tsy ahivina dia efa nilaza sy ny resaka momba io lainga io ny teo anivony RMDM ny faharoa ny volana Janoary 2024 teo taorian'ny fampiarabanana tratra ny taona vaovao nataon'izy ireo. Ny zavatra hitako aloha ny lalana RN5 zany zay nandalovako dia raha dia nanare amin'ny radio anao na nare tamin'ny télé anao amin'ny Facebook anao dia isorana fa vita le lalana rehefa mandeha aminy anao dia mahatsapa fa ay mbola voaray ampafolon'le lalana no vita ary zao misy cyclone dia tsy ho vita mihitsy le lalana vao maika oloza mitranga ka le fampanantenana pokaty ohatr'izay no zavatra manahirana ary tsy maintsy hitenenanay mpanohitra mba tsy mpanohitra manohitra be fatany fa manohitra ijoa hiaro ny tombontsoa pirenena sy tombontsoa ny vahoaka malagasy lasa ohatran'ny haingitsaingitra ny atao amin'ity fitondrana ity firenena ity fa tsy tena ny zavatra makarary ny vahoaka malagasy. Nanamafy ireo mpitatitra miazo ity lalam-pirenena ity fa lasa fantiatoka kokoa aza ny fahavoazana mahazo azy ireo noho ny teo aloha. Niezana notrongisina mantsy ireo tara na ny goudron teny amin'ny arabe kanefa lasa lavaka be zany amin'izao fotoana noho ny tsy fanamboarana indray. Zay zany le miasa lalana magnavaratra tena dia minay tegna be lalana anay rasy be dia tena rasy lalana aloha. Lalana nefa morana zany andro tena heriny amin'ny tapagna ny lohalitra lamba sy aby regny lena amin'ny rano be amin'ny lalana igny. Fa mangataka zany zay mila fagnamboarana mba hoe mila normal fagnamboarana azy fa sy amboarana le stock le lalana. Satria isaky andro maigna izy mba mizaly zay morana ny andro mbola mizaly koa midiobindrano ka mandro misy ny mandeha amin'ny lalana io. Miteny hoe vita olo lalana lalam-pirenena mandeha magnavaratra. Nefa zity hoe dia eto ambody atafana ihany le izy dia tsisy varany monko zany zavatra kely tsy ampy kilometra rehefa mba hanao ihany dia atao jiaby jusque sonirana na ohatran'izay. Afaka mihitsy zany ity lalana ity tena marina hitanareo zao ity lalana ity taloha nataonay adiny ray sy fahatelony eo adiny ray sy sasany eo nefa amin'izao fotoana zao anatin'ny adiny dimy vao vita ny lalana ny areranana manao ny ataony carburant lasa mitombo ny consommation ny fiara malaky potika koa amin'ny entretien isan-karazany dia ohatrany hoe miasa maina fotsiny fa tsisy zany tombaritra hoe tsy misakafo tsy mitany hoanina dia miasa foana fa raha ny alatsy an-dalana aloha dia tena mandreraka amin'ny RN5 ity ny tena marina efa mba misy ihany manamboatra fa tena tsy hita zany manamboatra kelikely fotsiny dia miala koa tsy fantareo makaiza hatra ambody atafana ihany le vita beton fa manomboka aloha kely ambody atafana ka hatrany full pointe ratsy daholo mbola tsy vita izy efa nigratena fa mbola tsy vita. Tiako adina hoe magnano akory dépense-nareo mpitatitra amin'ny raha igny ny frais magnano akory mety mifanaraka amin'ny sarany be ny vidiny sa hoe magnano akory. Izy aloha tsy mifanaraka fa hoe asa tsy maintsy atao efa famelomantena la izy dia tsy maintsy miasa fa. Tegna ratsy. Tôbily ty tsy ambola ampitaogna raiky izy efa karaha ny etany aky. Entretieninay 5 millions par mois. Roulement fogna 1 million 950 000. Plaquette 300 000. Namboarigny le lalana fa herina ambody atafana. Alao kely nambody atafana. Herina ke ihany dia mihery raha tsy vita tsy sampandray izy agnatin'ny 3 vola dia miherigna amin'ny launina koa zany le nigrategny re. Tsy fa izy amin'izao fampontriherigna amin'ny launina. Lalambe zany tegna marigny tokony mba ankifegny fa tsy tapatapany. Tobilinay zao vao namboarigny zao maratra dolo mitety lalagna. Ya, maratra zay manentretien tsy mbedigny herinandro fa maratra dolo valan'ny tobily jiaby izy eo lalagna ratsy.
tsy raha manjary tsy vita amboary izy koa raha manjary amboary zay ny tegna marigny somary zany ivolagnan'olo hoe namboary ny lalana iny namboary tsy vita zay namboary tsy vita. Ny RMDM na ny rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara dia nanao fidinana ifotony ary nijery ny tena zava-misy marina mba tsy hihinana ambolony fotsiny ny malagasy manoloana ny tena zava-misy marina eto amin'ny firenena. Ny zavatra hita dia mamperitreritra ihany ary manalasala ihany ao anatiny 100 kilometatra dia tsy godron akory ary fa i béton tip top no natao amin'ity lalana RN5 ty ary mbola tip top koa izy ao satria tapatapaka ny fomba nanamboarana azy izany hoe tsy marina ary tena tsy marina ny filazana fa vita ny RN44 sy RN5 ko raha vita ary izy dia andao amin'izay tokanana. Na dia tahaka izay aza ny lalana miazo ity renivohitry ny faritra Analanjirofo ity dia tonga soamantsara teo Fenorivo Atsinanana ihany izahay. Raha vao miresaka hoe Fenorivo Est dia ny voly fanondrana avy hatrany no tonga ao an-tsaina. Ndao aloha arahantsika ny tafa ho an'ny mpanao gazety izay nataon'ny filoha nasionaly ny RMDM tamin'ny faharoa ny volana Janoary teo. Tena ilaza zay fa ny zavatra nyteneninay sy namaranay dia tena zavatra misy ary tena zavatra marina ka dia enina roa tao fa betabe ny zavatra tsy maintsy mbola ahitsy ary izay ny atoko mpanohitra anay satria tena nahitsy zay tamin'ny taona iny raha nanao jeritodika fa tena feno fampanantenana pokaty ary feno zavatra tsy dia tena fanandrify ny zava-misy marina ny voalaza ankehitriny zay dia ampiseho anareo ny tena misy marina ary zay ny ilananay antoko mpanohitra ary fanaraka tsara mifandrindan-dalana tsara amin'ny zava-misy iaina mivoaka satria tena sahirana mivoaka tena mandry tsy lavolova vahoaka tena tsy ampy sakafo ary indrindraindrindra tsy afa-manoatra intsony no ny fahantrana menjady ireo etreketraka ireo jolasy ireo olona zay tsy mataotody na ireo dahalo na tanan-dehibe zany na ambanivohitra dia tena mampiteny mony enonareo tsara angamba ny tenin'ny ray aman-dreny ny kardinalina nylaza mihitsy hoe ataon'ny olona vitsanisa mpimamba ny harem-pirenena ary tokony ho fantatra tsara ny lara-pahamehana. Mitaraina tanteraka ny mpisehatra vokatra fanondrana ao amin'ny faritra Analanjirofo eo ny tsy fandriam-pahalemana fa ny tena olana goavana dia ny fisian'ny ambadika politika momba ny seha-piariana Lutchi, Jirofo, Lavanil dia samy ahitana mpisehatra avokoa ao Fenorivo Atsinanana. Nampametra-panontaniana ny rehetra ny fitotonganana tampoka ny vidin'ireo vokatra fanondrana ireo. Neo nivonay amin'ny coopérative zany ny anankiray voalohany olana mavinty zay sedenay agnatin'io seha-piariana io dia io zany tsy fandriam-pahalema resaka ohatra fogna amin'ity taogno ity efa maro ny olo mitaregny fa very ny vanille angalarin'olo amin'izao fotoana zao nefa raha jerentsika tsara agny amin'ny voalim-bolana volana Jolet agny vao tokony ho afaka ho sangorony ny vanille fa amin'izao zany efa misy ny mangalatra vanille dia fa maro moa zany mitaregny very ny vanille agny amin'ny mpamboly igny zany dia ny antony anankiray mahatonga an'izay fahaverezan'ny vanille zay moa zany ny fahafantarany ananjy matoa misy mangalatra misy ny mividy halatra io fividianana vanille mialohan'ny fotoana io zany isany mitarika an'ilay halatra ary mahatonga an'ilay fasarotagna mandrindra an'ilay fiarahamony. Ny ankoatran'izay koa zany ny olana maventy zany tsy tegna misy ny tegna fiarahamiasa ny mpagnangombokatra sy ny mpamboly lasa mitovy maso sisaka zany ny mpamboly sy ny mpangombokatra fa reo mpagnararoatra zay zatra mangalatra re zany ataoko hoe mamalankira ihany ao agnatin'izay zavatra zay zany ary raha jiregny ny toe zava-misy toy zay toto ny zava-misy zany satria hatrizay zany ny vanille nazo toeragna tsara ihany izy ary tsy afeligna atsika fa vanille atsika ny mbola izy no voalohany magneran-tany mbola tsy misy olo marisy atsika mihitsy fa zay resahanao zay mihitsy no
eritreretinay miseho amin'ny vanille eto Madagasikara amizay misy olo te anao tegna monopole amin'ilay vanille zany zay zany no faresakany olo fa raha jereny tsara izy toa mariny tokoa zay resaka zay zany. Maitso ny tontolo ny Fenorivo noho ny fisian'ny alana la vanille sy ny jirofo maniry izay fiarin'ny mponina, ny tontolo ianana voakajy, ny vola ihany koa miditra. Tahaka izao no santionany amin'ireo voana la vanille ao an-toerana, mbola maitso izy eto. Tsy kivy ireo tantsaha fa miezaka hatrany ny anatsarany vokatra mba ho fidiram-bola. De agnatin'ny district anankitelo moa zany tegna velaran'ny mpikambagna anay remy zao, district Soanieran'ny Vongo, Fenerive ary Toamasina faharoa. Ny mpikambagna amizao fa mahazo 570 sy 400. Ny coopérative zany nametraka ny tanjona ao agnatin'ny statut-ny de ny fagnatsaragna ny faripiagnan'ny mpikambagna sy ny olo magnodidy. Anatratraranay ny tanjona zany asa anankiroa zany no ataonay eo agnivon'ny coopérative. Ny anankiray voalohany fandresako teo ny fiarovagna ny tombotsoa ny mpamboly. Tafiditra agnatin'izay fiarovan'izay zany le niresahinay teo hoe fisian'ilay dinam-paritry. Raha misy fiofanagna ilain'ny mpamboly miezaka mihitsy zay mitady fomba azahoan'izay zany miezaka zay mitady mpiara-miombonantoko afaka manome fiofanagna reo mpamboly reo. Na tsy agnaty fikambagna izy na agnaty fikambagna raha vao mila fiofanagna izy andraikitrinay zany no magnome zay mitady fomba azahoan'ire mpamboly reny zay fiofanana zay. Nanamafy ity filohan'ny fikambanana izay misehatra amin'ny asa fiarina ity fa ankoatr'ireo izay voatanisa teo aloha dia olana goavana ny tsy fisian'ny antenimiran'ny varotra ao an-toerana ankabaranainy tanteraka ny fivoan'ireo vokatra fanondrana ao Fenorivo Antsinanana. Tsy voafehintsony ihany koa ny fanjakajakan'ny olombitsy ny amin'ny amerana ny akana ireo vidin'ireo vokatra ao an-toerana ireo. Somary politika ambadika ihany le izy satria rehefa vita le fifidianana tamin'ny 2017 mois de juillet napetraka tamin'ny fomba ofisialy zahay ministre ny commerce tamin'izany fotoana zany Andriamatoa Tazafy Armand no tonga taty Analanjirofo nametraka amin'ny fomba ofisialy ny mpikambana ao anatin'ny antenimiran'ny varotra lany ara-dalàna. Voapetraka ara-dalàna io vita ny passation, vita daholo ny tota taratasy rehetra mahakasika an'izay mahara-dalàna azy nandalo contrôle financier, nandalo tany amin'ny ministère, validé par le ministère ary nandalo trésor mba ahafahana mikirakira ny vola mpanjakana ao anatin'io. Rehefa nisy intervention maromaro natao, nisy didim-pitsarana ny voakany ray avy any amin'ny tribunal administratif tany Tamatavy milaza fa annulé ilay élection. Teo zany de tankina daholo ny rehetrarehetra, ny tenanay mo tsy afaka nanao ninina, nanomboka teo hatramin'izao tsika miteny zao efa herintaona zay de tsy miasa ny chambre de commerce. Tsy misy ninina azonay natao de na ny affaire courante raha tsy mandeha, herintaona reo mpiasa ny chambre de commerce reo tsy nandray karama mpiasa mpanjakana nefa reo tsy misy azony chambre de commerce atao tsony amin'ireo mpandraraha ary ny chambre de commerce no mijouer ny rôle interface mpanelanelana ny mpandraraha sy ny fanjakana aty amin'ny faritra. Dikan'izany tsy misy mpiaro tsony ny mpandraraha satria mission ny chambre de commerce de zay natao jouer ny rôle interface de natao iaro an'ireo mpandraraha reo, natao anampy an'ireo mpandraraha reo amin'ny formation, anampy azy amin'ny fitadiavana lalam-barotra, anampy azy amin'ny rehetrarehetra. Ertaona tsy misy zany zavatra zany. Mijaly mpandraraha ty Analanjirofo, sady mijaly saina, mijaly ara-batana reo, mijaly ara-bola. Be da be ny zavatra tsy mandeha eto. Raha tsy ahivina dia efa nisy ny fanambarana izay nataon'ny kardinaly namotsipotsitra ny marina eto amin'ny firenena momba ny seha-piariana. Matoky aho fa ny antefa amin'ny manam-panahy ireny hafatra ny papa ireny. Isarantsika Andriamanitra fa maro ny miezaka namaly ny hafatry ny papa kanefa mbola be ny atao
satria mbola tsy foana tanteraka ny risoriso sy ny tsy fandriam-pahalemana. Anisany mampitebitebiny maro zao ny fidinany vidim-bokatra sy ny fisondrotany vidin-javatra hafa. Amin'ny faritra mpamboly lavany ohatra dia ny hena tampoko ny vidiny lavanio fa tiantoka tsy ro amantany ny mahazo ny ankamaroan'ny mpandraharaha noho ny zava-misy iraisam-pirenena ve izany ary mampalahelo. Sasana hatrany vava noho ny ampihimamba ataon'ny olona vitsy anisa izay manao daniny kibony mifehy ny arena eto Madagasikara. Tahaka izany ny vidiny letisia mitaraina ihany koa ny ankamaroan'ny mpandraharaha satria efa tara vao nahazo alalana mba hividy letisia. Izany hoe efa saika ho lany letisia vao nahazo fanomezan-dalana. Izany rehetra izany dia misy fiantraikany amin'ny fiainan'ny vahoaka, indrindrandrindra ny vahoaka madinika. Ny fandrosoana aingana ilaintsika zao dia ny mba hahafahany madinika mihinana sy misotro ara-dalàna, afaka mianatra tsara ary salama. Tokony amboarina haingana ny lalana. Raha ho an'ny Fenorivo antsinanana manokana, inona no tsy amahan'ny fanjakana ny olany antenimiran'ny varotra na ny chambre de commerce ao antoeran'io? Raha ny fanazavana izay nataon'ny kardinaly teo mantsy dia tsy ny mpandraharaha ao Fenorivo antsinanana ihany no tratran'ny faherano tahaka izao, fa ny faritra maro eto Madagasikara mihitsy eo amin'ny Osea-Piarina io. Somary sarosarotra ihany ny lalana olalovana tao anatin'izay fanadiadiana izay, na izany tsy izany nefa dia isaorana avokoa ireo ekipa indrindra fa ny namana rehetrarehetra izay nanaikina indray anay tao anatin'izany fanadiadiana izany, ary dia ankasitrahana feno ihany koa ianao mpijery nanaraka hatramin'ny farany ity fandaharana ity. Veloma tompoko.